Elisu Jasadi Matina Simiaru Simadisha Famanau Nisi Jaka Simiaru Simadisha Famanau Nisi Jaka Sasakatite ifidisar kumenawayani Lihuazuku amitsudi pangkinina mina Kumatsimana iyahu verfaniantu anakku Atsimana iyahu verfaniantu anakku Sasima Miyankina mitra Tsimaheri Tsimahai mane Iyanau Raikyu dia Raikyu berfahribu Ivavaka isika. Misaotra anao indray izay ry tompo fanazy ity fotoana maminay ity. Ieno ny teninao indray izahay ka magataka ny fananao masina hanatrika izao fotoana izao mba hahatonga anay ho sekoly lalahady tena mazoto mpiainanao ary mahatsiaro sambatra fa miaraka aminao. Amin'ny anarana mavonjy nanaovana saniriny arakatana zavavaka izany. Amen. Ry sekoly lahady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana mba amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amin'izao alahady fahatsiarovana ny olo-masina izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko fahenina andiny faharoapolo hatramin'ny andiny fahaenina amby roapolo. Lioka toko fahenina andiny faharoapolo hatramin'ny andiny fahaenina amby roapolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nanompiny masony tamin'ny mpianany ka nany hoe sambatra ianareo malahelo fa anareo fanjakany lanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha alany olona ka riny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anananareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valitrianareo any an-danitra. Fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manankarena kosa fa efa azonareo izay mahafapo anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny fa mbola honona ianareo. Lozanareo izay meme ankehitriny fa mbola hory sy hitomany anareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Amen. Raha jerentsika tsara ireo ten'Andriamanitra ireo dia misy inona ny antsika miverimerina teo? Misy hoe inona? Sambatra. Dia misy hafa koa hoe inona hoe? Lozanareo. Inona ny dikan'izany rehetra? Ny sambatra dia milaza zavatra tsara izany. Loza indray dia zavatra ratsy. Dia raha mandinika tsara isika dia mizahatra amin'ny fanohitra be dehibe eo. Sambatra hoy izy ianareo malahelo, izany hoe ny mahantra. Aty indray izy miteny hoe lozanareo izay manankarena. Ohatrany hoe tsy hita izay atao. Sambatra mahantra satria aza ny fanjakany lanitra. Dia eto indray izy lozana izay manankarena. Ohatrany manahirana kely. Ary le manaraka raha tena manahirana be, sambatra noana fa ho voky.
rehefa indray hoe lozan'izay voky fa honona ina ihany zany le mety le nona avy eo lasa ho voky de le voky lasa nona de ina ihany zany le mety inona tiany Jesosy ambara amin'izany rehetra izany ny zavatra tiana ambara anatin'izany de hoe misy zavatra tokony ho tsapatsika de raha isika miankina amin'Andriamanitra de zay le fahasambarana fa raha isika miankina amin'izay heverintsika ho tsara eto an-tany de zay le loza anazavantsika anazy de ndao raha isika ny tantarany Solomona zanaky Davida mpanjaka nanina moa izy io hoy izy Andriamanitra hoe angatao zay rehetra tianao fa omeko anao izany zao de zao raha tsika zao ny resan'Andriamanitra zao de inona ny tenentsika aminy raha miteny izy manao angatao zay rehetra tianao fa omeko anao izany Andriamanitra miteny eto hain de inona mba teneninao inona koa marobe ny zavatra tenentsika izany fa izao ny Solomona tsy mba nakabezantsika zao eniko miteny mba te azy gote misy miteny mba te azy vola zao teo fa i Solomona tsy mba nitena an'izany fa nazy de nangatany de ino nareo klasy video zao mahay an'izay tsara mihitsiny inona hoe zay mihitsy fahendrena de hoy izy Andriamanitra hoe satria anao nangataka fahendrena fa tsy nangataka ny an'ny fahavanao na arena de omeko anao fahendrena ary omeko anao koa ny arena amamboninahitra inona ny tika ambara raha isika mieritreritra hoe manana arena be deaibe eto amin'ity tany ity de loza atsika satria nahoana lasa mieritreritsika hoe manana zavatra ilayntsika rehetrarehetra de lasa tsy miankina amin'Andriamanitra intsony fa raha ohatra tsapatsika hoe ireo arenantsika ireo de avy amin'Andriamanitra raha tsapatsika hoe ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra dia ny zavatra ananantsika rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa dia iankina amin'ny mandrakariva isika afoy isika raha ohatra hoe misy zavatra tokony hanomezana arena manome isika rehefa misy zavatra ilaina eo amin'ny resaka fiangonana ohatra zay koa le hoe resaka nona sy voky teo raha ohatra hoe isika mihinana ka hoe voky ka tsy mahatsiaro an'Andriamanitra de honona atsika rehefa kelikely eo fa raha ohatra isika mihinana tsara mihitsy ka mahatsiaro indrindra fa avy amin'Andriamanitra mandrakariva isika zay le tsika nona zay nona famarinantsika de lasa mila an'Andriamanitra mandrakariva ary ny farany de zao rehefa manao asan'Andriamanitra de be ny mpanenjika be ny mpanaratsy ka raha ohatra hoe le olona midogadogatsika no enotsika de loza zay satria zao tsy eritreritra isika hanao zavatra tsara intsony fa zao fa raha ohatra be de be ny manaratsy atsika no zavatra tsara ataotsika de sambatra isika satria amin'izay fotoan'izay de iankina amin'Andriamanitra foana isika ary ampiorina ny finoantsika ao aminy de atsiaro sambatra izika de zao ry sekoly alaty malala mety marobe ny manaratsy atsika ao am-piangonanao hoe reto koa zazakely inona koa ny ilana andreto zay sekoly alaty kely rehetra lasa mipetraka ry amin'ny tany ery lasa mivoaka fa mametorana n'olo dehibe izao azakivy rehefa mahita an'ireny fa zay le hoe sambatra raha alan'ny olona sy ariny sy aratsiny fa rehefa ohatrany de zao miantso an' Jesosy foana mivavaka amin'i Jesosy foana fa sambatra asika amin'ireny ireny olona manika niny atsika ireny ova nin'Andriamanitra mafy ireny any arenana fa isika de zao miorina mafy any asany mipetraka amin'ny tany ndao mipetraka amin'ny tany fa tsy manino avoaka ny tokotany avy aloha izy amoaka atsika fa reny hovalian'Andriamanitra ireny satria lozany amin'izay fotoan'izay satria mana fotoana ny madinika ny tompo fa soavan'i Jesosy Kristy tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana vampany masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay amen ivavaka isika soarana indray ianao Jesosy no zany teny mamy nomenao anay izany de ampio ary izay atsary sambatra mankarakariva atsapa fa zavatra rehetra de avy aminao ary iankina aminao mandrakariva izay amin'ny zavatra ataonay rehetra amin'ny anarana mavonjy na anaovana zavavaka izany amen. Faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako zanaky ny fiangonana Luteranina Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana
ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Canto, rosa va boire natonao. Canto, isere e chavitana. Ire u bibi kelika achaminyele fonkantuiri kamahateiza. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné encore aujourd'hui afin que nous écoutions ta parole. Apprends-nous à être heureux en toi, car nous savons que en toi seul nous pouvons trouver le salut. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec nous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce nouveau dimanche-là est écrite dans l'évangile de Luc chapitre 6, verset 20 au verset 26. Luc chapitre 6, verset 20 au verset 26. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus regarda alors ses disciples et dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, et car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Amen. Si vous avez bien écouté, la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui est pleine de contradictions un peu qui nous donnent un petit peu le vertige. Heureux vous les pauvres, malheur à vous qui êtes riches. Là, c'est peut-être un petit peu clair pour les autres, car heureux sont les pauvres. Mais si on continue, heureux vous qui avez faim, et là il dit, malheur à vous, vous qui avez tout en abondance, c'est-à-dire vous qui êtes rassasiés, ou vous qui êtes répus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Heureux s'ils avaient faim, parce qu'ils auront de la nourriture. Et pourtant, malheur à ceux qui sont répus ou que ceux qui sont rassasiés parce qu'ils auront encore faim. Qu'est-ce que Jésus veut dire à la fin? Avoir faim et ensuite être rassasié, ensuite revenir à avoir faim, hein, c'est un petit peu difficile à croire. Il dit également: heureux vous qui pleurez et malheur à vous qui riez. Ceux qui rient pleureront. Ceux qui pleurent vont rire. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Alors, pour que ça s'éclaire, nous allons prendre une histoire dans la Bible, l'histoire de Salomon. Vous le connaissez très bien, surtout vous, dans la classe B2. Quand le Seigneur a dit à Salomon: qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit: demande tout ce que tu veux, je te le donnerai maintenant. Si vous étiez à la place de Salomon, qu'est-ce que vous auriez demandé, hein? Si Dieu vous dit: et qu'est-ce que tu veux que je te donne maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire? Quoi aussi? Et pourtant, qu'est-ce que Salomon a demandé ce jour-là? Exactement, la sagesse. Et Dieu, il a dit: puisque tu n'as pas demandé de la richesse, ou que tes ennemis meurent, je vais te donner la sagesse et plein de richesses. Vous, par exemple, vous avez demandé à avoir de la richesse. Certains d'entre vous ont dit, par exemple, des jouets. Certains d'entre vous ont demandé de l'argent. Oui. Mais si vous vous fiez à ces richesses-là, vous allez tout de suite oublier Dieu.
Il faut être comme Salomon. Savoir que tout ce qu'on a vient de Dieu. Lorsqu'on sait que tout ce qu'on a vient de Dieu, on est pauvre. On se croira pauvre et Dieu nous donnera en abondance beaucoup de richesses. Mais si on croit que cette richesse vient de nous-mêmes, on n'aura plus besoin de Dieu et on ne sera pas capable, on n'aura plus les richesses qu'on recherche. On pourrait même nous les enlever. Qu'est-ce que Dieu veut dire également par « malheur à vous qui riez maintenant ». Vous allez dire, il faut toujours pleurer alors pour rire, pour être heureux. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut dire. Lorsqu'on rit, on doit savoir que cette joie vient de qui? Du Seigneur, exactement. Si on sait que cette joie vient du Seigneur, nous allons toujours prier et ensuite, nous serons toujours heureux. Mais si nous croyons que ce qui nous donne la joie vient de nous-mêmes, on va immédiatement oublier le Seigneur et c'est à ce moment-là que on va se retrouver dans le chagrin pour pleurer. Et en dernier, Jésus dit, « Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous. » Lorsqu'on fait du bien, en général, beaucoup de personnes vont nous persécuter pour le bon, pour le bien qu'on fait. À ce moment-là, il faut que nous nous réjouissions, nous ne pensons qu'à Dieu. Parce que malheur à nous si les hommes disent de bien de nous et qu'on sorte de joie. Parce qu'à ce moment-là, on croira qu'on fait quelque chose de bien, on n'a plus besoin de Dieu et on ne priera plus. Mais si beaucoup de nous nous rejettent pour le bien qu'on nous fait, nous allons nous remettre à Dieu et à ce moment-là, il pourra nous venir en aide. En général, nous, élèves de l'école du dimanche, on nous donne une mauvaise place dans l'église. Vous, petits enfants, à quoi bon vous servez? Mettez-vous par terre, allez dehors, donnez la place aux grandes personnes, etc., etc. Dans ces moments-là, il ne faut pas nous décourager. Écoutons les grandes personnes qui nous disent d'aller dehors ou de nous asseoir par terre. Ces personnes-là, Jésus leur rendront malheur après. Parce que ils enlèvent les enfants de Dieu, ils empêchent les enfants d'aller vers Dieu. Mais nous, à ce moment-là, continuons toujours à prier, continuons à nous remettre entièrement à Dieu pour que nous soyons toujours heureux. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Aide-nous à toujours avoir la foi en toi, malgré tous les malheurs qui nous arrivent. Aide-nous à toujours prier pour que nous soyons des dignes enfants. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Farinarahapany mpijery zao fandarana antsika io raha soa mba iroborobo hitondra fampandrosoana ho an'ny fiangonana tokoa ny fandarana. Ny fiangonana Lutera Malagasy dia manana rafitra mazava hitondrana ny asany. Dia manana sampana izy ka ao anatin'ny sampana dia mizara roa. Misy ny atao hoe sapam-pikambanana ary misy ny atao hoe sapan-draharaha. Ireo sapana resasika reo zany dia ireo ny atao hoe fiasana eo am-pelantanan'ny FLM anatanterahany ny tanjona kendreny eo amin'ny asa fitoriana filazatsara taona. Ka na io sapam-pikambanana na io sapan-draharaha dia mikendry ny atanteraka ny tanjona kendreny fiangonana Luterana Malagasy dia ny fitoriana ny anaran'i Jesosy eto amin'ny firenetsika. Sapan-draharaha eo anivon'ny fiangonana Lutera Malagasy dia misy hatramin'ny 140 fa ny sapam-pikambanana kosa dia 8. Ao anatin'izay ny tanora, fikambanan-dehilahy, fikambanan-behivavy, misy 8 izy. Ny farany teo moa dia ny dekona atao hoe FD FLM. Io zany ny fahavalo amizao. Tsy fantatro zay mbola hitomboany fa hatreo aloha ao anatin'izay ny vokoko manga, ny FSFLM, zay zany sy milahatra zany lazako anazy zany fa manonona fotsiny aho zany ireo misy 8 izy ireo. Dia ny sampan-draharaha ny fiangonana Lutera Malagasy kosa dia mahatratra eo amin'ny 140 ny tena rafitra mipetraka ara-dalàna mikasika ny atao hoe sampan-draharaha ny fiangonana. Ny toby dia mirafitra ao amin'ny fifily. Zany hoe ny sampana ngezabe zany dia ny fifily dia ny toby mirafitra ao amin'ny ambanin'ny fanaraha-mason'ny fifily. Mitovy amin'ny hoe KTLM dia ao anatin'ny KTLM mbola misy chorale. Zay zany ny anarana ho an'ny mpitarika ao. Matetika zany dia mitondra ny anarana hoe tale ny aty amin'ny sapan-draharaha. Fa agny amin'ny sapam-pikambanana dia tomia hatrany an-trano ny anarana. Fa misy ihany koa tomia ohatra tomia ny tafika masina maharitra. Ireo zany tomia ny anarana ilazana azy. Fa ohatra ataontsika hoe ny fampianarana FFL. Ny FFL dia fampianarana fanabeazana Luterana. Dia ny fampianarana fanabeazana Luterana dia tale national ny asoana ny tale ao. Fa sy hoe tomia national ny fampianarana fa tale national ny fampianarana. Dia tahaka an'izay koa ny tsalfa sy tomia ny sampana fahasalamana fa tale national ny sampana fahasalamana. Dia tahaka an'izay zany ny anarana indraindray dia amin'ny fampianarana teolozika na FFTL. Ny FFTL dia fampianarana fanabeazana teolozika Luterana. Io zao dia mizara maromaro, misy STPLN, misy école biblique, misy FATEL, ao anatin'ny atao hoe fampianarana fanabeazana teolozika zay. Io fampianarana teolozika io dia ohatra zao tale ny ANSB, tale NSB, tale ny STPL. Fa rehefa tonga amin'ny doyen dia doyen salta. Foibe fanabeazana ny marenina, foibe fanabeazana ny jamba, ireny dia tale miantsoana azy. Zay zany ny fomba appellation, fomba iantsoana ny tompon'andraikitra ao anatin'ilay sapan-draharaha. Raha nasionaly izy dia ny KMSL no mifidy azy. Raha agny amin'ny synode izy tahaka ny STPL dia ny komity mpitatana no mifidy ny tale. Raha mieritreritra ny olona hoe ny missionnaire na nireo havasika ny Dilambato ny tompon'ireo sampanasa reo dia misy fiheverana marina eo. Ny fiheverana marina amin'io dia zao ireo ny nanomboka nanorina azy. Tahaka ny fiheverana teo amin'ny fiangonana ihany tamin'ny voalohany no heverina hoe ny fiangonana dia an'ny Norveziana
ny atsika efelema moa zany fa tahaka an'izay koa ny everana ny sapany satria ireo ihany koa ny nanomboka nanorona na ny fampianarana teolojika resasika na ny fampianarana fanabeazana sy fampianarana sy fanabeazana loterana na ny regny sampana resasika tahaka ny hoe fofama fofatsa de ireo ny nanorona azy tsy diso zany fa saingy ny tantara dia mitondra asika makany amin'ny fiainana vaovao satria mivoatra ny tantarany fiangonana ary raha hafoezika de zao hoe sy misaraka zany ny raha-piangonana sy ny raha politika teto am'izao tontolo zao ka rehefa niditra ny mouvement teto amitsika ny amin'ny nationalisation tamin'ny andron'ny deuxième république dia nanomboka teo koa de natolotry ny missionnaire asika ny fitantanana ny raharaha rehetra teto amitsika anisan'izany ny sampandraharaha samihafa zay mbola misy mandrak'izao edrasika zao dia akoatr'izay ny misiona mpiara-miasa amitsika koa dia namela hatrany an-trano nampihena hatrany an-trano moa zany ny famatsiam-bolany tamin'ireo sampanasa samihafa teto amitsika mbola misy ihany ny fiaraha-miasa ao anatin'ireny fa saingy efisika tanteraka ny tompony satria raha nety Madagasikara ane zany zao a afa-tsy toerana visy de visy angamba no ahitantsika missionnaire izay manambara fa sy azy ireo fa no volavolainy ho asika kristiana luterana malagasy sy avylazany hoe mahavely tena izy ireo satria nahoana isika tsy mbola afaka mamelona zara tsika efelemy zany lazaiko am'izay tsika kristiana luterana de mbola tsy afaka mamelona zara no zany de mbola matetiky sika mianso vozy fanampiana avy ivelany mba hampandehanana an'ireny asa ireny kanefa de tena ansika tanteraka izy ireny na ny fampianarana luterana zany na ny fampianarana teolojika zany na ireo fampianarana ireo namatsika zay sebana amin'ny alalasika azy ireo sampanasa amitsika reo koa de misy tena sahirana misy kosa mba eo ny fiainany ireo de tena antsika FLM tanteraka ary tokony hitady paikady vaovao ny FLM hanohanany ireo sehatra samihafa eo amin'ny sampandraraha zay nanantsika FLM no zany de nieritreritra ny KMSL sa 41 nivory tany voandrozy volana mai 2019 sy ny KMSL nivory tany fédération volana novembre sa 42 io a dia nanapa-kevitra hoe miditra amin'ny kitapiambony national sika iezahana ny handrafitra an'io a saingy noho ny zava-misy eo amin'ny firenena am'izao a mbola ao anatin'ny famolavolana zany ny fiangonana luterana malagasy am'izao ny andraikitsy ny kristianina moa manoloana ny sampandraharaha zay any fiangonana dia tokony samy hieritreritra an'io ny kristianina tsirairay amin'ny fanohanana azy ary samby tokony handray andraikitra hahatsapa fa asika io misy moa tetikasa ao anatin'ny fiangonana litera malagasy manao hoe ity ny fiangonantsika fa raha miteny hoe ity ny fiangonantsika dia ao anatin'izay sampandraharaha ka ny hafatra dia aoko sika hatsiaro ireo sapan'ireo ho atsika ka sy anadinona azy ambavaka ary sy anadino koa ny fanohanana azy araka ny maha ansika azy zay zany no hafatra ho an'ny kristianina luterana malagasy mikasika an'ireo sampandraharaha zay ananasika fiangonana luterana malagasy
Sasatra sikatili ya safatra